Araka ny fatatsika dia Madagasikara anisan'ireo firenena izay voasokajy ho marefoa amin'ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro, izany hoe ao anatin'ilay antsoina hoe pays vulnérable climatiquement. Anisan'ireo firenena folo faran'izay marefo araka izao tontolo izao isika. Ny zavatra hita sy tsapa ary iainan'ny Malagasy rehetra na any avaratra na atsimo na andrefana na atsinanana dia ny hoe misy ny fiakaran'ny hafanana. Misy ihany koa ny haintany matetika fatatsika ny zavatra mahazo an'ny faritra atsimo nosy fa tsy atsimo irery ihany izao ny iainan'izany fa vao tamin'ny herinandro ny tenako ny tany amin'ny faritra Fianarantsoa zao a faritra Matsihatra ambony dia nahita fa ao Fianarantsoa dia tsy nisy rano izany hoe mitombo io phénomène ny haintany io. Tazana zany fa misy fikorotanana goavana amin'ny resaka toetr'andro. Ny fiantraikan'izay fikorotanan'ny toetr'andro izay a dia tazana amin'ny sehatra marobe ny fambolena ohatra be dia be ny tatsà sahirana ankehitriny tsy afaka akory manetsy izany hoe mety hisy mihitsy ny fiantraikan'izay amin'ny vokatra ho ananantsika amin'ny taona 2024 amin'ny famokarana vary. Eo ihany koa ny sehatra maro samihafa na ny ara-pahasalamana mitombo ireo karazana aretina aterakin'ilay hoe fiovan'ny toetr'andro. Marobe izao ireo tohadrano na barrage tsy misy rano intsony eraky Madagasikara noho izay haintany. Tanàna any amorontsiraka dia tsy maintsy ovana ny firafitra izany hoe mila manao grand travaux zany tsika, mila miaro ny morontsiraka, fiarovana ny morontsiraka amin'ny fiakaran'ny ahavon'ny ranomasina. Izany rehetra zany dia tena mampiseho an'ilay hoe loza amin'ny tatao na ny hoe olana goavana atrehantsika amin'ny firenena marefatsika amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Tonga teto ry zareo avy amin'ny direction générale de la météorologie. Zava-dehibe ny zavatra nozarain'izy ireo teto, ny siansa mihitsy no miresaka ny zava-misy sy ny mety ho fiantraikan'izany fiovan'ny toetr'andro izany. Izay ilay antsoina hoe projection climatique. Ny projection nataon'izy ireo dia 2020-2080 izany hoe amina échelle na enimpolo taona. Ny zavatra hita dia scénario anankiroa izany hoe ny scénario voalohany optimiste raha manovy isika izany hoe mampiena ireo fomba fanaona, fomba famokarana na karazana akora izay mety mampitombo an'izany fiovan'ny toetr'ny andro izany, ilay hoe mampafana réchauffement climatique izany. Ny scénario faharoa dia tsy manova n'inona isika fa manohy famindra toy izao ataontsika izao. Dia ao anatin'izay ilay scénario pessimiste izay dia ao amin'ny taona 2024 eto Madagasikara zany dia mitovy amin'ny zava-misy any Androy amin'izao no iainan'ny telopahefany Madagasikara na amin'ny resaka haintany io na amin'ny resaka rotsakorana. Mahita zany sika izao fa fidin-dafo zany fiovan'ny toetr'andro izany fa indrindra ny fiantraikany raha tsy voafehintsika sy iainantsika izany fiantraikany ratsy izany. Tsy maintsy miady mafy isika izao mba hiarovana ny taranakitsika. Satria ny zavatra hitantsika ao Androy amin'izao io no iainan'ny taranakitsika manerana ny Madagasikara, angamba enatra ho an'ny génération antsika amin'izao ny fanomezana lova toy izany ho an'ny taranak'ity firenentsika ity. Anisan'ny lalan-tsaina vaovao nentinay ao amin'ny ministère ny tontolo iainana nanomboka tamin'ity taona ity ny hoe tsy maintsy ministère manakaiky ny fotony izany hoe tsy ministra mijanona anatin'ny birao fotsiny, tsy tale général mijanona anatin'ny birao fotsiny dia mitantara fahaizana amin'ny olom-pirenena na milaza ny lalàna mila atao. 20 ny faritra misy eto Madagasikara, 20 ny faritra nojereko tao anatin'izay 12 volana izay ary navita 4 kilometatra. Tsy maintsy nisy ny fifampiresahana sy ny fanabeazana ny mponina. Mila fanazavana hoentiny ny fotony manazava ny hoe inona no olana ateraky ny fahampitehana ho an'ny fiarahamonina iray manontolo, ho an'ny zanakareo, ho an'ny tokantranonareo, ho an'ny fambolenareo, ho an'ny fiompianareo. Satria indraindray dia tsy fantatr'ilay olona ilay izy noho ny filana na noho ny hoe fahaterena ara-bola dia manao an'ilay fampitehana. Ny tena zava-dehibe zany dia manazava ny sain'ny olona isika hoe izao ny antony andrarana io. Misy ny lalàna velona ary tsy ny ministra bao miafitra ny namorona ny lalàna fa lalàna efa nisy anatin'ny taona marobe no averintsika hampiainina satria diso lasa lavitra loatra ny fahampitehana sy ny fampitehana natao an'ny firenentsika. Ao anatin'izay fiadiana amin'ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro izay
dia misy ny ady zay tsy maintsy atrehantsika ihany koa amin'ny raisam-pirenena izany hoe tsy Madagasikara rery ihany ny any amin'ny tany mandroso ny tena niteraka an'io fiovan'ny toetrandro io ary tsika zany azo lazaina hoe pays victime ihany ao anatin'ilay izy mila manao an'izay ady zay Madagasikara toy ny fataon'ireo firenena sasany miatrika ny zavatra mitovy amintsika ny amin'ny hoe tokony misy famatsiana avy amin'ireo firenena tokony andraikitra voalohany makaty amin'ny firenena toantsika izay andalam-pandrosoana mila mametraka paikady mila manao tetikasa hiatrehana an'izany fiovan'ny toetrandro izany.